Fifaliana mandrakariva, fifaliana trany ny miaraka amintsika ao anatin'ity fandaharana fampahirezana ity amin'ity hariva ity indray. Andeha hiara isaotra sy hidiran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika ary angataka ny fitariany indray. Andriamanitra ray be fitiavana indrindra ao an-danitro. Ankehitriny dia faly izahay satria tafahoana indray ao anatin'ity fandaharana ity amin'izao ora sy fotoana izao. Manantena mandrakariva ny andreny feonao zahay ary atolotra ianao ny fo ny sainay. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masinao zay Andriamanitra ary mamelany elokay metezana dio anay noho ny rason'i Jesosy Kristy. Izy izay mifonao anay ao an'efitrano amin'ilay efitra masina indrindra ao ambony amin'izao ora sy fotoana izao. Dia mitenena aminay Tompo ary aoka ho toa ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ny sitraponao noho ny anaranao Jesosy. Amen. Efa rehtsika angamba ny teny nataon'i Kristy manao hoe mamela tahaka ny namelanay izay meloka taminay dia mamela ny elokay. Eny vavaka nampianaran'i Kristy izany. Fa amin'ity takariva ity dia izao dia hitarika ansaitsika manao hoe ilaitsika ihany koa ny mamela ny tenantsika. Mamela ny tenantsika amin'ny fomba ahoana? Be dia be mantsy ry hava-malala. Amintsika atao hoe olombelona na kristianina izany na tsy. Dia be dia be no tsy manaiky hamela, tsy manaiky hamela ny tenany. Anaiky fa diso teo amin'izay nataony teo amin'ny fiainana izy, ary tsy manaiky ny handroso fa mijanona eo amin'iny fahadosoana iny, ary voka-javatra ratsy maro samihafa no zary iainan'ilay olona vokatr'izany tsy fahaizany mamela ny tenany izany. Mety mivavaka ilay olona, mangataka famelana amin'Andriamanitra, ary mety mino izy fa namela Andriamanitra fa saingy izao ny tenany dia tsy manaiky, izy tenany mihitsy no tsy manaiky ny anadino ary amela ny tenany. Nisy mpianatry Kristy iray, Jodasy no anarany. Fantatrao loatra angamba izany mpianatry Jesosy izany. Inona no tantaram-piainan'i Jodasy? Jodasy dia izy no mpitahiry ny volan'ny mpianatra. Izy no mitondra ny kitapo fasiana ny vola. Ary ankoatran'izay dia nanana fahalemena mikasika ny fitiavam-bola i Jodasy. Araka ny voambaran-soratra masina dia izy no nivarotra an' Jesosy tamin'ilay sekely volafotsy 30. Nivarotra an' Jesosy tamin'ireo loholona sy mpisorona i Jodasy. Tsy no heveriny Jodasy ho lasan-davitra ny vokatry ity fanapahan-kevitra nataony ity. Izy izay namarotra an' Jesosy zany. Fantany tamin'ny fahafenony anefa ny fahadisony rehefa tonga ny fotoany. Tany amin'ny fahafarany any amin'ny filazantsara Mateo 7:20 dia hita fa takatry Jodasy ny atao hoe ahavo sy ny velarany ity fahadisoana izay nataony ity. Rehefa natsapan'izany izy dia izao fantany fa diso hevitra izy. Meloka tamin'ny asa izay nataony. Nibaboka izy fa diso. Eny, naveriny koa aza ilay vola izay azony tary amin'ireo lohan'ny loholona sy ny mpisorona ireo, lohampisorona ireo,
naveriny mihitsy ilay vola, saingy ny tena olana teo amin'ny fiainan'i Jodasy dia izao, lasa nanao tady mody Jodasy ary nananto tena ka vokatr'izany dia maty. Andao nge vakiantsika ny ten'Andriamanitra izay milaza sy mitantara izany toe-javatra mampalahelo teo amin'ny fiainan'i Jodasy izany ao Mateo 7:20 ka ny 9:7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noeloana Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny loha misorona sy ny loholona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. Fa hoy ireo, ahoana izany? Fa asanao. Ary noho ny natsipiny teo amin'ny tempolo ny vola dia niala izy ka lasa nandeha dia nanao tady mody ary nananto tena ka dia maty. Rehefa malala, izany no vokatra nateraky ny tsy namelan'ny Jodasy ny tenany. Fantany fa diso izy, fa saingy izao tsy tonga teo amin'ny famelana ny fahadison'ny tenany izy satria raha ny marina tsy tena nandray ny famelan-keloka i Jodasy. Eo amin'ny fiainantsika anio dia izao, eo anatrehany mety fahotanao, mahatsiaro ny fahadison'ny lasam-piainanao na ny omaly ny fiainanao ianao dia toa mahatsiaro nenina ary te anonitra, te hiova, kanefa ny mety zavatra nataonao aza dia tahaka ny an'i Jodasy, mety tsy ara-baky teny, tsy namody ny teny ianao, tsy nananto tena, mety tsy izany, fa saingy izao nandeha niala an'Andriamanitra ianao. Ny fialantsika amin'Andriamanitra move tsy famonoan-tena ve izany? Mety izany tokoa no lalovan'ny fiainan'ny kristianina anankiray izay nanota kanefa tsy tena nitondra ny helony teo amin'ny Kristy, ary rehefa nitondra ny helony teo amin'ny Kristy tsy tena nandray izay natolotr'Andriamanitra azy dia tsy inona izany fa mifamelan-keloka sy ny fibebahana marina. Ry havana, adin'ny Jodasy fa efa nanome famelan-keloka azy ange Jesosy. Ahoana moa ny tenenantsika an'izany? Talohan'izao fotoana izay nahatsapahan'ny Jodasy ny mahampanota sy ny nahatsapahan'ny fahadisoana izao dia efa nanome ny famelan-keloka ho azy Jesosy. Oviana izany ao Mateo 5:20 no ahitantsika ny fanambarana ny 7:20 sy ny 8:20. Ity ilay fotoana izay nametrahan'i Kristy ny fihinanana ny mofo sy ny ranom-boaloboka ho fahatserovana ny fahafatesany. Ary teo ny nanambaran'i Kristy fa io fihinanana mofo sy ny fisotroana ny ranom-boaloboka io dia io no fanomezana marika anehoana ny nanomezany famelan-keloka ho an'ny mpianany sy ho an'izay mpanaradia azy rehetra. Aza tonoana fa ny mpianatra Kristy 12 dia samy nisitraka izao zavatra nataon'i Kristy izao daholo. Raha raisika ny 9:20 melohany hamakitsika ilay 7:20 sy 8:20 dia izao manko voambara. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka ny hinana izy mba mpianatra 12 tafiditra ao anatin'io i Jodasy. Ary izao ny teny nataon'i Kristy ery amin'ny 7:20 tao anatin'ny nanomezan'i Kristy ny mofo sy ny ranom-boaloboka ho an'ny mpianany. Ary nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisotro dia natolony azy ka nataony hoe sotroanareo rehetra ity, ka fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Dia nisotro an'izany ny mpianatra ary tao anatin'izany Jodasy nisotro sy nihinana ny mofo sy ny ranom-boaloboka Jodasy. Efa nomeny Kristy azy mialoha ny namadiany an'i Kristy ny famelan-keloka. Revana malala, raha ny marina, mbola tsy teraka ihany koa zaho sy anao dia efa maty Kristy roa arivo taona mahery lasa izay no efa maty izy. Efa natolony ny famelan-keloka. Kanefa amin'ity androany ity, amin'ity takariva ity, hatramin'izao
angamba ianao mbola mahatsiaro mandrakariva ny fahadison'ny fahatanoranao na ny fahadison'ny lasampenanao na ny fahadisona vitanao tamin'ity andro androany ity, ary mety efa nivavaka ianao mba amelan'Andriamanitra, mety efa nitalao famindram-po ianao. Raha ny tenin'Andriamanitra dia manao an'izao, milaza an'izao ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy, Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy dia andiny soratra masina be pahalala, kanefa tena iainanao ve? Tena iainantsika ve izany? Ary moa mino ve isika fa tena manao izany Andriamanitra? Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Azo antoka loatra izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Rehefa miaiky isika dia mamela ny fahotantsika ary manadio antsika Andriamanitra ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Iriko indrindra raha ino izany ianao amin'ity hariva ity. Tsy hisalasala ny amin'izany, fa efa natao ary efa natolotra Andriamanitra ny famelan-keloka. Fa saingy izao ry havana, izany dia omena ary an'izay rehetra mandray azy izany teny izany. An'izay rehetra mandray azy ny famelan-keloka, ny fibebahana avy amin'Andriamanitra. Raha ny marina mantsy ry havana dia tsy isika no manamboatra hoe andeha hibebaka, andeha hanova fiainana, satria fantatro fa diso tsy mety ny fiainako teo aloha dia andeha hovako izany. Marina fa manerana soratra masina dia misy ny antsony amin'ny fibebahana, fa mbola ny soratra masina ihany koa nefa no manazava ny tenany ary milaza an'izao teny izao ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5 ny andininy fa 1:30. Asan'ny Apôstôly toko 5 andininy fa 1:30 sy ny Asan'ny Apôstôly toko 2:10 andininy fa 8:20. Asan'ny Apôstôly toko 5 andininy fa 1:30 dia izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Izy Kristy no resahana eto, izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ao an'ny Israely. Kristy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ao an'ny Israely. Fanomezana omen'Andriamanitra antsika izany. Ny andrasan'Andriamanitra dia izao, ny ekentsika ny elontsika, izany hoe omentsika ny Kristy ilay fahotantsika, avelantsika hoentiny izany, hoentiny ombony ho fafany. Fa izao, izy koa etsakilany dia manome antsika ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Ho raisinao ve izany? Fa i Jodasy dia tsy nandray tamin'ny fahafenonana izany, no an'ny ihany ny mofo sy ny ranom-boaloboka. Reniny sofiny ihany fa io no fanehoana ny famelan-keloka avy amin'ny Kristy ho an'izao rehetra izao. Fa saingy tsy niraisiny tena ho an'ny tenany izany. Ka rehefa nanota izy, adino ny tanteraka fa efa nanome izany Jesosy. Adininao ve fa efa nanome Kristy? Aza mamono tena ianao, aza manary toky, aza mamoy fo, aza mandositra an'Andriamanitra ka hiteny manao hoe satria za diso efa meloka ratsy loatra, za tsy hanaraka an'Andriamanitra intsony. Andeha hiemotra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra satria nanao ny tsy nety indrindra teo anatrehiny. Mety tsy nihoatra noho ny nataon'ny Jodasy ange ny nataonao. Mety tsy nihoatra noho ny nataon'ny Petera ny nataonao. Ny any andrasan'Andriamanitra aminao dia ny andraisanao ny famelan-keloka sy fibebahana izay efa natolony hatry ela. Ary mahafinaritra dia izao, tsy ho an'ny jiosy irery ihany io famelan-keloka sy fibebahana io, fa amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fa 2:12 izay efa nitononona teo, dia hoy ny ambaran'ny teny, ary rehefa nandre izany ireo dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana ahazony fiainana. Nomeny asa ianao izay tsy jiosy ary nanofo akory ihany koa izany fibebahana sy famelan-keloka izany. Raiso ny fibebahana sy ny famelan-keloka tolotry Kristy ary omeo azy hoentiny ny fahotanao sy ny elokao ary mamela ny tenanao. Meteza anaiky fa efa navela eloka ianao mba handehananao amin'ny fifaliana sy ny fiadanan'i Kristy. Ivavaka isika.
tompo misaotra anao zahay no ny teny nomenao anay tamin'ity hariva ity. Raisinay ho anay Andriamanitra ny famelan-keloka sy ny fibebahana atolotrao. Tanterao aminay izany amin'ny fahafenony ary omeo anay ny fifaliana, ny fiadanam-po, esory ao anatinay ny nenina sy ny fahatsapatena ho diso fa aoka ny fifaliany ny voavoela eloka no ameny ny fiainanay rehetra. Dia mombanay amin'ity fotoana ity ny andronay sisa rehetra noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen.